Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fifaliana riavana no iarabanantsika rehetra hatraty Alatsinainy 10 ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra ao antsika anio dia ny Isaia 7:7. Isaia 7:7 andiny fa 4:10 ka hatramin'ny andiny fa 1:20. Isaia 7:7 andiny fa 4:10 ka hatramin'ny 1:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anareo dia ny iray masin'ny Israely. Noho ny aminareo no nanirahako tany Babilôna ary ampidinika izy rehetra mba amin'ny Kaldeana ho mpandositra ho any amin'ny samy izay efa nifaliany. Izao ny Jehovah iray masinareo, mpamorona ny Israely sady mpanjaka anareo. Izao no lazain'i Jehovah izay manao ny lalana eny amin'ny ranomasina sy lalakale amin'ny rano manonja, izay mamoaka ny kale sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy mahery, miara-miandro avokoa izy ka tsy arina intsony, mitsolopolopo izy ka dia maty toy ny jiro, aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro izaho efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo? Eny any anefitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no hasiko ony, dia ny voninahitra any ny bibidi sy ny ambodi ary no sitritsa, satria manisy rano any anefitra sy ony any amin'ny tany lao ao, ampisotrona ny oloko dia ilay voavidiko. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Indro izaho efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo? Eny any anefitra no anaovako lalana. Ravana malala, teny mampisy fanantenana tokoa izany. Teny mitaona antsika ahatsiaro fa misy farany ny fahantrana, misy farany ny fahoriana, ny fijaliana, ny fahafahambaraka, ny enatr'olona. Misy farany ary tsy ny olombelona koa no mamarana azy, fa Andriamanitra no mamarana an'ireny. Zay mahatonga azy miteny eto manao hoe aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Tsy ny Baiboly mihitsy akory no hanadino ny lasa. Hitantsika hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronomie manao hoe ampahafantariny taranakao, aza adonona na moahana anao mivoaka tany amin'ny tany Ekipta tamin'ny trano nandevozana. Fa inona lay hoe lasa tsy tokony ho tsaroana eto? Lay lasa fahafahambaraka tany Babilôna, lay lasa izay fangiry firiana tao amin'ny tany nandevozana tany Babilôna, ny faharavan'ny mandan'i Jerosalema, lay lasa izay niteraka fisaraham-bazana teo amin'ny firenena Joda. Ny sasany noentina nakany Egipta, ny sasany babo tany Babilôna, ny sasany tavela tao Jody ihany. Zany lasa mangiry firy zany no ambaran'ny Tompo eto manao hoe aza eritreretina izany, aza tsarovana izany, adonoy izany, satria lasa miteraka ratrapo, lasa izay raha tsaronao sy averimberinao dia mahatonga anao tsy afa-mandroso izany. Misy lasa izay tian'ny Tompo hositranina, misy lasa tian'ny Tompo tsarovana, fa misy lasa tian'ny Tompo tsy tsarovana satria tsy miteraka fahasitranana, tsy miteraka fifaliana, tsy mitondra na inona ny fitanitsana sy ny famerimberenana azy. Dia hoy izy amin'ny 9:20 hoe indro izaho Jehovah efa hanao zava-baovao. Tapitra izany lasa nampangiry firy izany. Rehefa miteny hoe indro ny Tompo hanao zava-baovao, dia mazava be ny dikany amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Tapitra ilay fahababoana. Andriamanitra ihany no manana fahefana hanapitra sy hamarana
ny fangiry firin'ny firenena. Ny andasan'ny Andriamanitra amin'ny firenena de zao ny fiantorana aminy, ny fiverenana aminy, ny sisan'Andriamanitra. Tsy hoe tsy manao na inona akory tsika le avako malala. Raha ohatra ka hoe anarina firenena na amboatra firenena, raha miteny manao hoe ho farananay ny fahantrana, ho fanaranay ny fangiry firina amin'ny lafiny ara-toekarana angamba mety ho marina zany. Amin'ny lafiny ara-tsosialy angamba mety ho marina zany. Fa raha tena hoe fangiry firina, fahantrana amin'ny lafiny feno de zao Andriamanitra ihany mahay mamahana zany. Azao anefa izany famaranan'Andriamanitra ny fahantrana sy ny fangiry firina zany de fotoanany ary satrin'Andriamanitra ho ankehitriny zany. Fa matoa zany tsy ankehitriny de satria tsy miverina amin'Andriamanitra ilay firenena, satria tsy mitodika amin'Andriamanitra ilay firenena, satria ilay firenena mieritreritra mandrakariva fa izy ny tompon'ny tantara, izy ny manomboka de izy ny mamarana, izy ny mahafantatra hoe zao no ataoko de tia ny ataoko. Fa tsy zay no tsy zay ny bokin'ny Isaia mpaminany. Ny bokin'ny Isaia mpaminany de mampianatra antsika fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara, izy no mitondro zao rehetra zao. Ka io Andriamanitra tompon'ny tantara io Andriamanitra mitondra ny tantara io no miteny manao hoe miposaka izany zava-baovao zany. Rovina no miposaka ny zava-baovao, miposaka ny zava-baovao amin'ny fotoana atserovantsika fa Andriamanitra no manao zany. Amin'ny fotoana hitodiantsika amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana anapahantsika hevitra hiala amin'le toetsaitsika, mihevitra ny tena tsika ho mahavita, mihevitra ny tena tsika ho manatsaina, mihevitra ny tena tsika mafeno. De am'izay fotoana zay raha avantany vao mahatsiaro tsika ka mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany mahampanjaka azy. Hoy izy manao andiny 10 manao hoe izaho Jehova iray masinareo, mpamorona ny Israely sady mpanjaka anareo. Izy ny namorona ilay firenena, de izy ny mpanjaka an'ilay firenena, de izy tokana ny tompon'ilay firenena amin'ny fotoana atserovany zanak'Israely zay, amin'ny fotoana na atserovan'ny Jodany zay de manomboka ny zava-baovao. Le avako malala raha mijeritsika ny tantaran'ny civilisation maro isan-karazany de mety mitenitsika manao hoe nisy fotoana nge namiratra mandrakariva ny civilisation Egyptiana nandritra ny 4,000 taona. Namiratra be ny civilisation Grika nandritra ny 4,000 taona, 400 taona. De manahoana ny civilisation kristianina efa 2,000 taona zao, civilisation kristianina efa ela zany. Fa zao rehefa malala ny civilisation rehetra de nisy farany avokoa. Nisy farany avokoa na teo araha famirapiratandreo civilisation lehibe na tany Azia io, na taty Afrika io, na taty amin'ny faritra, nisy farany avokoa. Ary dia ny civilisation zay iainantsika, civilisation kristiana no mitondro zao izao tontolo zao, mazava hitatsika io. Fa izao rehefa malala na de eo azy zany rehetra zany de mbola hitatsika ny fahasahiranana, ny korotana, ny adetrano, ny fahantrana sy ny lafin-javatra maro samihafa mbola hitatsika ihany. Mety eo le fahafenona, andeha ataotsika eo le fahafenona materialy, fa lay fahantrana ra-panahy, lay fahantrana amin'ny lafiny maro de mbola hitanao amin'ny toerana maro manerana zao tontolo zao, na de kristianina lay firenena ohatra. Rehefa malala Andriamanitra amin'ny fotoana ametrahantsika an'Andriamanitra ho mpanjaka atsika, ho tompontsika, ho masina eo amintsika, zay vao tena manomboka ny zava-baovao. Le afako ao anatin'ny fahasahiranana ny firenentsika, ao anatin'ny toe-javatra zay raha mahafantatra ny orana maro isan-karazany hitatsika eto amin'ny firenena, fantatsika zany. De Andriamanitra te hanasitrana ny firenena. Andriamanitra tsy faly mijery ny fahantrany firenena na mpiray tanindrazana amintsika zay mandalo fahasahiranana. Engany malala ho marina amintsika tony teny tony manao hoe te hanao zava-baovao Andriamanitra, te hampiposaka izany zava-baovao zany izy. De izao inona no andrasan'Andriamanitra amintsika? Ny fiverenantsika aminy,
ny hoe miverina amin'Andriamanitra ry havako, tsy hoe miverina amin'ny ataontsika hoe fiainana ofenan'olon-tokana ihany, fa ilay firenena, ilay fiangonana mihitsy no miara miverina amin'Andriamanitra. Averin'ny tompo mandrakariva izy io ao amin'ny bokin'ny tantara manao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena ka hivavaka dia hanasitrana ny taniny amela ny elony any. Ry havako malala, na inona fatombohan-javatra vaovao tianao atao mety amin'ny fiainanao manokana ianao mety mba te hanomboka zava-baovao hoe okizay fa leobe an'io fiainako taloha iny, te hanomboka zava-baovao de hamadika takila na hanova boky vaovao mihitsy amin'ny fiainako hoe okizay fa efa ampy zay lasa zay. Mety hanapa-kevitra tahaka izany koa ianao amin'ny fiainanao manokana hoe za tompo tena hanomboka zava-baovao satria hitako tsy nety ny fiainako taloha, hitako misy zavatra tsy tiako tsarovana akory. Tsy maninona, afaka manao zany ianao fa atombohy miaraka amin'Andriamanitra. Tsy ianao rery mahavita manomboka an'izany, fa tsy ho adininao mihitsy ny lasa niteraka rahatrapo, tsy adininao mihitsy ny lasa zay ahitana ny fatorany fahantrana raha tsy miara manomboka zava-baovao amin'ny tompo ianao. Eto ny tompo de manomboka miteny manao amin'ny boky Isaia mpaminany, raha manomboka zava-baovao ianao de zao miara amin'Andriamanitra, atombohy eo amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe zay aseho anterenitsotra masiny ity dia lay zava-baovao dia zavatra zay tsy mahazatra mihitsy aho. Izy manao hoe tsy halala zany va ianareo, eny any anefitra no anaovako lalana ary eny amin'ny tany lao no asiako ony. Zany hoe rehefa manomboka zava-baovao ianao na maniry zava-baovao tianao atao de zao ny finoana ny voalohany anomboana azy. Ny finoana fa na any anefitra ary dia azon'Andriamanitra anaovana lalana, ary na dia amin'ny tany lao maina makina aza de ataon'Andriamanitra misy ony. Raha ohatra ka manomboka zava-baovao zany de manomboka zava-baovao amin'ny finoana, miaraka amin'Andriamanitra de mahatoky fa Andriamanitra mahavita ny zavatra tiany atao. Raha ohatra ka manomboka zava-baovao ianao na manana faniriana vaovao, te hivoatra, te hanamboatra, ka izao tsy amin'ny finoana no anaovanao azy fa amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao de tsy vaovao zany. Manohy ianao amin'izay fotoana izay, manohy lay teo aloha ihany. De re manohy le teo aloha anao dia io tenenin'ny tompo io hotsaronao ihany indray lay lasa taloha, lay ngidiny taloha, le fahoriana taloha de tsy vaovao. Fa mahavaovao azy de izao tena lalana vaovao mihitsy. Ny teneny hoe any anefitra anaovako lalana vaovao, rano vaovao mihitsy. Zany hoe lay fanomboana lay zavatra vaovao zany de izao tena manomboka mihitsy amin'ny finoana sy fanekena hiatrika na de ny sarotra aza. Manomboka zava-baovao zany tsy mora akory. Zay mahatokany hoe efitra no sary anohanan'ny tompo azy ary talonao no anoharan'ny tompo azy. Zany rehefa malala sahy manomboka zava-baovao rehefa hitanao fa misy zavatra tsy mety tamin'ny fiainanao. Aza matahotra ny miatrika zava-tsarotra. Rehefa fantatrao fa tokony mavaozina ny zavatra anankiray, rehefa fantatrao fa ilana fanamboarana sy fanovana ny zavatra anankiray, de aza matahotra manovana zany. Aza mieritreritra, aza matahotra ny manovana ny zavatra sarotra rehefa fantatrao fa tonga ny fotoana matokian'Andriamanitra. Fa rehefa fantatr'Andriamanitra fa mety tonga ny fotoana navaozana azy na sarotra aza de tsy anjaranao zany fa anjaran'Andriamanitra. Ary impiry mo amin'ny soatra masina ny tsefy zany, impiry mo toko tany anefitra nandritry ny 7 taona ny zanak'Israely, toko tany anefitra nandritry ny 7 taona izy, tsy orona inona na inona izy tany anefitra. Nomen'Andriamanitra azy izay rehetra nilainy, izay rehetra na avelona azy, na rano, na heny, ny kapa, ny tsy tapaka, zany zavatra any dia averin'ny tompo ho tsapan'ny vahoaka Joda eo am-panarenana ny fiarahamonina manao hoe anaovako lalana angiany anefitra. Toka efa namakivaky hevitra ianareo, ary tsy efa nahita ony ve ianareo fa vato lampy aza
nikapohana de nisy rano sotroina ampy na velona firenena. Rehavako malala otsika manao hoe betsaka rehefa mijery mandre fampianarana mamaky boky sika de isan-karazany amin'ny fampianarana etsero dia manome metody isan-karazany izy amin'ny hoe zao no ataonao raha ohatra ka te manamboatra ny fiainanao ianao. Misy ara-mody raha vakianao ty boky ty de miova ao anatin'ny fotoana fohy ny fiainanao. Misy moa de raha miainao nyty vidéo ty ianao de miova ao anatin'ny 10 minitra ny fiainanao. Misy isan-karazany retsika tsy aro tsy hoe adiso na mariny reny tsy any loatra fa izao eto ny baiboly de manafatra anao manao hoe ny finoanao eo amin'Andriamanitra nomboana azy. Raha te hiova, te hanova zavatra ianao amin'ny fiainanao na amin'ny fiainany manodidina anao de zao atombo eo amin'Andriamanitra. Ary aza mitady tany malemy any renam-pangady. Tsy mampaninina anao mihitsy na efitrara ny vakivakiana. Aza matahotra an'izany satria miaraka aminao Andriamanitra. Tsy hoe za hanova zavatra Andriamanitra dia omeo tany malemy any renam-pangady, omeo asa vaovao omeo vola be omeo namana be de be tsy voatery zany mihitsy. Mety ho zany fa tsy voatery zany. Fa mety ho zavatsarotra mihitsy ny lalovana. Tahaka io tenenin'ny tompo io hoe efitra tany lao, mety zavatra sarotra mihitsy, mety tsisy nininina mihitsy aza. Fa tsy zay ny olana akory. Fa ain'Andriamanitra ny miasa. Tsy Andriamanitra raha vao feratsika ka izay vitatsika ihany no vitan'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra intsony izy. Fa ny mahandriamanitra n'Andriamanitra de manao zay tsy vitanao. Zay ny mahandriamanitra n'Andriamanitra, zay ny maharay azy. Hanao zay tsy vitanao mihitsy izy. Hanao zay mety hoeritreretina ho tsy azo ho tanterahana mihitsy izy. Fa ny olana de zao te hanao zava-baovao tsika, fa isika ihany ny te hanao azy, fa tsy velantsika ataon'Andriamanitra. Te handeha amin'ny fiainana vaovao tsika, fa le fiainana taloha ihany ny tiatsika, fa amboaritsika fotsiny ataotsika hoe vaovao. Misy zavatra tsy fohitsika any amin'le fiainana taloha, raha voaka nefitra nge zanak'Israely avy any Egypte de netiny daholo nge mifirongony, netiny hatramin'ny fivavahana fanompontsampy Egyptiana, netiny ny toetsaina tany amin'ny Egyptiana, ary na de tany anefitra azy izy de mbola ny teny manao hoe takizay ihany zay tany Egypte. Andriamanitra tianao zava-baovao, fa be loatra ny forongotsika, tsy fohitsika, tiatsika na ny lasantsika mandratra, ndraindray voizitsika mihitsy le zavatra efa tsy ilaina tsony. Tsy ny tsara tamin'ny lasa ny tsarotsika, fa ny ratsy tamin'ny lasa ny tsarotsika. Tsy lay tsara zay nitondran'Andriamanitra tsika tamin'ny lasa ny tadiditsika, fa lay korotana tao amin'ny lasa, lay mampiady, lay miteraka ratra-po, lay mampisaraka, zany ny tsarotsika. Azay nefa ny mahatonga ny zava-baovao n'Andriamanitra tsy mipotra, satria tsy ekentsika le zava-baovao, fa le lasa ny tiatsika ho averina. Rehavako malala eto ny baiboly de manome toe-tsaina vaovao atsika mihitsy amin'ny fiainanao isan'andro. Aza manaiky fatorany lasa te hanamboatra ny vaovao miaraka aminao Andriamanitra, de zany vaovao zany atomboka amin'ny finoana, atomboka amin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho mpanjaka, ho tomponao, atomboka amin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho masina eo anatrehanao, atomboka amin'ny finoanao fa mpamoron'Andriamanitra, ka na tsy misy azy de ain'Andriamanitra atao misy eo amin'ny fiainanao. Amin'ny fotoana atsapahanao fa mahay ny zavatra rehetra eo Andriamanitra io, ka apetraka ao aminy zavatra rehetra, de meteza hiaraka romboka zava-baovao aminy. De ho hitanao fa marina ny tenin'i Jesoa, iainanao manao hoe na de ahita fahoriana azy ianareo de matoky fa efa resin'i Jesoa zany fahoriana zany, ary lalam-baovao no hitondrany ianao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de nitaonanay mandrakariva hanana fahasahiana hano zavatra vaovao, hanomboka zavatra vaovao araka ny teninao. Zava-baovao zay mitondra anay ho amin'ny fanantenanao aminao Andriamanitra. Manafatra anay ianao Tompo, tsy ho fatoran'ny lasa tsy mety, tsy hivoy ny lasa tsy mety, fa hibanjina ny ho avy eo aminao Andriamanitra.
ny finoanay tompo sy ny fahatokinay fa ny Andriamanitray de mpanjaka anay, tianay, ary mahay ny zavatra rehetra no fahafahanay manomboka zavatra vaovao. Vavaka izay tompo, omeo anay ny fahazavan-tsaina, omeo anay ny herim-panahy iova hametraka anao Andriamanitra ho ivo ny fiainanay. Omeo anay ny herim-panahy hanovako ny manodidina anay mba hoenao Andriamanitra no tomponay sy ho mpanjakanay. Ampahirizy zay tompo mba ho afaka amin'ny fahazarana, ampahirizy zay mba ho afaka amin'ny fahalainana, ampahirizy zay mba ho afaka amin'ny fahakanosana ka tsy hijoro ho vavolombelonao amin'izay zava-baovao tianao hitondrananay. Ataovy mahana fanantenany zay tompo fa ny ho avy miaraka aminao Andriamanitra de tsara mandrakariva, ary ny fahatsarana no tompony teny farany eo amin'ny fiainan'ny mpino fa tsy ny fahantrana akory. De mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay Andriamanitra, de anao lay Andriamanitra tianay, mamela heloka anay, tomponay, ary mahafantatra ny mahasambatra anay. Misaotra Jesoa. Amen.